Mahazovana ny sehatry ny fisolokiana amin'izao fotoana izao rehefa mampiasa ny anaran'ny mpanao gazety mihitsy aza moa ireo olon-dratsy ao anatin'izany asa ratsin'izany. Eo anatrehan'izany anefa tokony hisy ny fepetra ho raisina ao anatin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay. Anarana mpanao gazety indray no entin'ny olon-dratsy hanaovana fisolokiana. Ny sabotsy teo dia ny anaran'ny Fabienne Andomalala, mpanao gazetiny TVM, no nentin'ny olon-dratsy ny solokiana mpikarakara fampisehoana teny amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Manoloana io trango io dia nametraka fitoriana teny anivon'ny polisy-pirenena ity mpanao gazety ity. Tamin'ny sabotsy lasa teo zany nisy fampisehoana karakarain'ny ako tao amin'ny Palais des Sports. Dia za tamin'io andro io tany Lasora nanao fanadihadiana tamin'ny 2 latsaka teo nisy ny antso hoe Fabienne, mbola atao amin'ny Palais des Sports ve ianao? Dia gaga be dia sa ianao efa lasa lavitra ny Palais des Sports? Dia ozy hoe zako aty Lasora ako. Dia le olona zany somary nitsapana fa efa le olona koa efa niantso olona kafatany nanontany ohatry ny ahoana ny endrika izany Fabienne Andomalala zany. Dia somary nitsapana le olona dia teo izy vao miteny hoe misy olona nisandoka ny anaranao taty hoe za Fabienne mpanao gazety eo amin'ny TVM dia nangataka badge le olona hoe za mba meo badge. Ozy zany le olona mpisandoka hoe meo badge sako afahako miditra. Dia tafiditra somatsara moa izy dia lasa nanamby an'le mpikarakara tao izy, lasa niraisiny hatramin'ny hoe namoritra be pliant niaraka tamin'le mpikarakara le fampisehoana tao. Dia rehefa aveo zany dia niteneny le olona hoe nipoketra atsika aza petrapetraka fa tsika reto betsaka fa leo ataontsika ato anatin'ity arony ity. Dia efa nisibileny koa moa zany le olona hoe tena mpikarakara sy hitany hoe olona manam-bola. Dia nisibileny nipoketra an'ireny olona ireny dia nalainy dia hoe nasitrika tao ambanina latabatra izay. Dia rehefa nasitrika tao zany le poketra an'le olona dia teo no nitondrany an'le poketra rehefa hoe nitantara zany le mpikarakara no nitantara tamiko an'izay. Dia lasa an'le poketra vola be ny tany anatin'le poketra. Nisy ihany koa carte bancaire ana olona anankiray izay efa hoe somary ratsiratsy ny mémoirany dia nisoratany tao ambadiky le carte bancaire ny codeny dia lasa am'tany dia efa nametraka plainte moa ireo mpikarakara nihetsika tao amin'ny fampisehoana nataon'ny ako ireo amin'izao fotoana izao. Ka ny rariny loatra raha mametraka plainte tsika amin'ity androany ity satria ny tontolo ny asa fanaovan-gazety mihitsy ny tena voaloto ao anatin'le izy. Raha tsy nanao recoupement zany le olona dia ohatrany hoe za mpanao gazety za Fabienne Andomalala no nangalatra ny entandry zareo tao ary tsy voalohany fa ny mpiara-miasa amiko izao dia efa nisy ihany koa tratrany fisandohana tahaka an'izao. Tsy nitaza-potsiny fa nandray andraikitra manoloana io raharaha io ny lavitry ny mpanao gazety. Mitraka plainte ihany koa ny ordre amin'ny anarany manokana ankoatran'ny victime zany ary napetraka eo nivoan'ny direction de la police judiciaire izay andray andraikitra avy hatrany mahakasika n'iny zavatra nitrany iny. Dia manarak'izay ihany koa dia manao antso ary izahay ho an'ny mpikarakara hetsika satria miankina lehibe amin'izareo ihany koa ny ataoko hoe niady amin'io asa fisolokiana mpanao gazety io voalohany manao antso avy izahay mba hiantso ny lehibean'ny Hainao Mandre sy ny gazety tsirairay izy ary mangataka olona ao anatin'izay rehefa hikarakara hetsika dia amin'izay mba vérifier fotsiny zany rehefa sur place hoe iza le olona tonga ve dia mba ilana amin'ilay hoe zao rehetrarehetra zao dia ho tafiditra daholo itonona mpanao gazety. Ohatr'izay ihany koa mba misava-karita rehefa sur place. Izay anankiroa izay no tena hitako hoe fomba anankiray entina andresena an'izay zava-mitranga. Dia ny farany tsika manao antso avy koa amintsika mpanao gazety fakafantatra daholo tsika satria anaty tontolo anankiray mandraisa andraikitra avy hatrany araka ndrasana tamin'ny directeur-ny police judiciaire teo moa zany hoe rehefa misy trango ohatr'izay rehefa tena fantatra mihitsy hoe pisoloky io na mpangalatra io dia afaka miantso service de sécurité sur place. No mariany teo anivon'ny OGM fa 770 ny mpanao gazety manana ny karatra ary matianina miasa eto Antananarivo ary 200 manerana Madagasikara. Ny OGM izay manamafy fa ilaina ny sy ny fanadiovana eo anivon'ny asa fanaovan-gazety. Nosiritan'ny filoha-hevitra eto Antananarivo fa ilaina ny fametrahana ny sata amin'ny feny asa fanaovan-gazety ahafahana manatsara ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara.